Rosia faritra Moskoa tanàna Kiprovo. Fiangonan'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Nisy lakolosy niantona teo amin'ny ambaratonga ambony amin'ny tilikambo lakolosy. Andeha isika hiakatra ary hijery. Tilikambo lakolosy lehibe ity nitohatra mankany an-tampony. Nirodana nitohatra. Mazava ho azy fa nandritra ny fanamboarana ny lakolosy no nanaovana ny tohatra. Jereo ny fomba nametrahana ny biriky. Ny biriky miendrika boribory dia atao eo afovoan'ny tohatra. Biriky ity jereo ny puisy. Tohatra mafinaritra. Maka toerana kely dia kely. Tonga teo amin'ny ambaratonga faharoa amin'ny tilikambo lakolosy zay. Mba haneno ny lakolosy dia mila miakatra avo kokoa ianao. Saingy sy misy tohatra. Tsy misy satavela amin'ny tohatra biriky. Niantona ambony ny lakolosy. Eo amin'ireo hazo reo. Ahoana nefa no hatongavana any? Mifarana amin'io ambaratonga io ny tohatra. Eny reto misy sorotry ny fametrahana tohatra hazo. Teo de nisy biriky no potehina tamin'ny tohan'ny lakolosy. Ary teo izy ireo nandondona mba hiarovana ny hazo. Abina manao ahoana ny biriky. Andeha hojerensika kaiky. Hitanao fa vaky ny biriky. Mijanona eo amin'ny sisiny biriky marindrano. Tsy mitranga amin'ny sesinomanina zany. Tany amin'ny zorony hafa amin'ny tilikambo lakolosy dia tapaka ihany koa nakany ho an'ny hazo. Toy izany no nanaovan'izy ireo ny tohatra niakatra taorian'ny fagnamboarana ny lakolosy. Ny ambiny dia andry-hazo. Ampidirinao anaty lavaka vaky eo amin'ny rindrina mifanohitra. Nisy andro teto. Napetraka teo amin'ny hazo ny hazo fisaka. Saingy ireo lavaka sy hazo ireo dia natao taty aoriana lavitra no ny fanorenana ny tilikambo lakolosy. Azony mpanao maritrano natao ho ambony metatra maromaro le tohatra biriky. Hatrany amin'io sehatra io. Saingy ny tohatra biriky dia natao hatrany amin'ny ambaratonga faharoa amin'ny tilikambo lakolosy. Satria talohan'izay dia sy ilainany miakatra ambony sy maneno ny lakolosy. Ampy ny nianika fa sy ny ambaratonga faharoa. Manontany tena hoe ino na no teto taloha. Talohany nanantona ny mpiangona ny lakolosy.